Lafo vaovao hafa tanteraka kosa indray mikendretrany nisin'ny fampandrosoana maharitra miay ihany koa ny tontolo iainana ny vondrona Fenrico izay miara-miasa amin'ny green development raha ny fantatra ho malmo dia hiara-iasa izy ireo indrindra eo amin'izay sehatra izay teny amin'ny trano fandraisam-bahiny ibis no nahafantarana ny andindininy izay. Paikady vaovao no entin'ny fikambanana filongoa mahavelo amin'ny fizahan-tany eto Madagasikara amin'ny fampandraisana andraikitra avy hatrany ny mponina ho amin'ny fampandrosoana ifotony amin'ny alalan'ny fizahan-tany ara-mientana na ny tourisme solidaire. Ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara no nametrahana izany tetika izany ary verina hisokatra amin'ity tao-pialatsasatra 2024 ity izany raha ny fanazavandra matoky Clémence Faratsiana Lolo filohan'ity fikambanana ity. Mponina ho ifotony no iarana miasa dia ry zareo no tompona andraikitra mivantana amin'ny asa rehetrarehetra izay atao manodidina ny fizahan-tany. Io tourisme soutenable io sy ny développement local par le tourisme io dia ho an'ny rehetra entanina indrindrandrindra ny malagasy rehetra mba ho tonga asaina manokana aloha mba ho tonga any amin'ny io nampitsinjoriako io any Tolehara mba hijery ny zavatra ataon'ny mponinao sy hijahan-tany tsangatsangana satria tsika malagasy efa zatra mifanerasera efa zatra mandray vahiny ary efa zatra mitsangatsangana dia tsy voatery any amin'ny toerana misy havana ihany any tokony aleha fa malagasy iray ihany mpihavana daholo itsika dia tonga any atsimo dia misy mpandray mponina ny fotony na ny avaratra dia misy mpandray fa ny amin'izao ataonay izao voalohany izao dia ny any atsimo vonona andray amin'ity vacances grande vacances ity no tena efa tokony ho vonona andray ny mpivahiny malagasy aloha ny asaina voalohany indrindra fa ny vahiny ihany koa dia liana amin'izy io satria manampy izy amin'ny développement local amin'ny alalan'iny fitsangatsanganana iny dia mahita koa izy hoe ahoana ny fiainan'ny malagasy ahoana ny kolotsaina malagasy dia ahoana moa ny inona no mba azony atao mba hafany mampivelatra sy mampivoatra ny any ambanivohitra. Ny fananjanan'ny tontolo iainana fametrahana toerana ahafahan'ny mpandalo na ny mpizahatany miala reraka raha mandalo lalam-pirenena iray, ny fametrahana toeram-pisakafoanana ireo ny tanjon'ity fikambanana izay miara-miasa amin'ireo vahoaka ifotony ao Tsinjo ity. Marihana fa ny mponina ao toerana ihany no ikarakara ny fivahinana andreo mpizahatany ahafahan'ireo mponina mandray anjara mivelona mivantana amin'ny sehatry ny fizahan-tany.